Coucou, coucou. Pause ihany, tsy maintsy misy pause foana. Pause kely aloha. Tsk. Pause indray. Tsk. Hay, ohatr'izay. Tonga sao daholo zanagasikara fa vao tsara be nomena anareo androany. Mahakasika an'ity hoe hormone ilay ranopory iainan'ny vehivavy avy aiza marina ny tena fototr'ilay izy. Mila mahafantatra ihany koa ny lehilahy. Ato anaty atidohan'ny vehivavy ato antsoina hoe hormone io ilay miasa. Izay mampatonga ny vehivavy raha ohatra ka hoe miady saina, malahelo, tezitra. Miankina amin'ny fihetseham-pon'ny vehivavy no mampatonga ilay hormone mikorotana, indrindra fa eo amin'ny fahadimbolana. Dia alaiko sary ilay izy. Eto ilay izy eto. Firifa izany. Ny atidohantsika eto amin'ny ambonimbony eto dia eto ambany eto ilay izy. Manao sary ngeza somary ohatrohatr'izao ilay atidoha. Itanareo ve? Boribory ohatr'izao. Dia eto amin'ny ambany eto ilay izy. Misy karazany telo ilay hormone ato ambanin'ny atidohantsika. Ny iray eto ambany eto dia ny anankiroa somary misy ohatran'ny nofony kely ohatran'izao. Tsy hoe nofo izany fa somary ohatran'ny tavy kely ohatr'izao ato ambanin'ny atidohan'ny vehivavy. Itanareo ty? Ohatr'izao ilay izy. Ohatran'izao ny paozin'ilay izy ato anatin'ny atidohan'ny vehivavy. Dia ny anaran'ito somary kelikely ato ambany ity pituité glande ny anaran'ity zavatra ity. Mamoaka hormone avy amin'ny vehivavy. Dia ny anaran'ito ambony ito hypothalamus sy pineal gland. Ireo anankitelo ireo no mamoaka ilay ranopory tsikelikely midina tsikelikely mandalo eto. Midina tsikelikely ohatran'izao izany ka miankina amin'ny fihetseham-pondry io kalapisokely. Midina eto ambany eto dia mandalo eto amin'ny thyroïde. Midina indray tsy moramora mandalo eto amin'ny fo. Dia mandalo ihany koa ny aty, ny tsinahy, ny avonkavoka, ilay aty, ny taova rehetrarehetra midina tsy moramora mandalo amin'ny taovantsika rehetrarehetra ao ilay hormone avy aty amin'ny atidoha. Alanga ataoko sary kely. Eto izao ilay sary eto amin'ny tenda dia midina kely indray ito ny tsinahy, eto ny avonkavoka. Ohatran'ny tsy dia mahay sary loatra zako fa tsy maninona fa aleo andeha amin'io. Dia eto ny avonkavoka mandalo ihany koa eo amin'ny fo. Midina eto ambany eto ny voa ankavia sy voa ankavanana. Hitanareo ve? Ohatran'izao ilay paozin'ilay izy ato anatiny. Dia avy eo ilay izy midina aty amin'ny tranonjaza. Taraiky tsy tazana loatra ny tranonjaza. Midina aty amin'ny tranonjaza dia avy eo mandalo mankary amin'ny ovaire. Ity ilay ohatran'ny tanana kely ohatran'izao. Dia ato ilay ovaire anankiroa. Ohatr'izay ny fiasan'ilay hormone ato anatin'ny vehivavy. Mbola ho ataoko koa ny lehilahy ao aoriana fa ohatr'izay aloha ny vehivavy dia mila mianatra an'izay. Ka io no averiko foana indrindra raha vao miady saina, malahelo, tezitra. Dia ilay ranopory miainga avy ary amin'ny atidoha indray misy fiantraikany. Ary eo ihany koa ilay fahadimbolana miovaova ilay izy satria ilay fihetsika ianan-dresan'andro no mampatonga an'izay. Tsara ihany koa fantatry ny lehilahy fa rehefa hoe ao anatin'ny fotoana be voky madama na amin'ny fotoana hoe tokony hitondra voaka dia mamela vehivavy ekaly mihitsy fa tsy loza-dehilahy mampijaly vehivavy. Raha ohatra izao nareo ka mieritreritra ny hiteraka tsy mipetraka ilay zaza dia mety be adi-tsaina loatra madama, reraka loatra ihany koa, misy zavatra mankarary anazy, mampalahelo anazy, anisany loza ihany koa izay tsy mapetraka ilay zaza satria avy ato amin'ny atidohany ato. Ity ilay hormone ato anatin'ny atidoha ato no fihetim-boan'ilay izy. Hitanareo? Mazava angamba izay izay fa mankasitraka aminareo dia raha toa ka misy fanontaniana apetrao amin'ny commentaire ihany. Afaka mipetraka any amin'ny message ihany nareo fa hovalaina miantana ilay izy.
Sitraka dokotera.